Inona no atao hoe famindram-po izany? Sandra, menanao micro. Sandra avy sarafy no telefony. Sandra avy Madagasikara ihany amaly fantaniana hoe inona ny atao hoe famindram-po misy teo. Eny atao hoe famindram-po raha fahazahoako anazy famelana olona anankiray tsy ne mamela. Zay fahazahoako anazy, zay fahazahoako ny famindram-po hoe famelana olona anankiray. Zay ngamba. Ya, mankasitraka ny Sandra namaly izay fanontaniana izay famelana olona anankiray, izay zany ny fahazahoany azy ny atao famindram-po. Inona ihany koa maro ny tokony ho voavalintsika ao anatin'izay. Andao meko ny hafandray micro. Inona ny atao hoe famindram-po? Nakasitraka amin'ny micro raha Viviane Liban namaly ny fanontaniana hoe inona ny atao hoe famindram-po. Ny atao hoe famindram-po dia fitiavana, satria raha tsy manana fitiavana ianao tsy afaka mamindra-po. Dia nakasitraka amin'ny micro. Halleluja. Ny atao hoe famindram-po dia fitiavana hozin'ny ravavy. Marina. Andao ary izandray no amaly famelana olona anankiray, fitiavana, inona koa ny manaraka? Manembele la cloche aty aminay matsaika makasitraka ny tompona ndraiky sy mametraka fanontaniana ny atao hoe famindram-po dia zany hoe olona tsy mendrika tapaka ianao. Zinava aty Liban, ny atao hoe famindram-po dia famelana, izany hoe ohatrany hoe misy olona anankiray misy zavatra tena hoe tsy nety nataony dia omenao mamela n'iny olona iny ianao zany mamela ny zavatra hoe tsy nety nataony ianao dia araka efa voalaza teo daholo moa ny fitiavana ao anatin'ny rehetrarehetra izany, satria fangorahana ihany koa fangorahana, satria isika tsirairay avy izao dia tao anatin'ny fahotana be tsika no namindran'Andriamanitra fo, izany hoe navelan'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay tsy nety nataontsika. Amen. Amen. Ya, makasitraka ny Regina. Masy avy aty Hong Kong. Malle fanontaniana hoe ny atao hoe famindram-po. Ny atao hoe famindram-po dia mila olona manana fitiavana. Manana fitiavana, raha tsisy fitiavana amin'ilay olona dia tsy afaka mamindra-fo izy, dia mila olona manam-potoana koa. Dia miara-miasa zany manam-potoana izy dia mahay mandefitra ny fotoana, ny fandeferina ary ny fitiavana. Fa ny fitiavana zany tena lehibe indrindra amin'ireo. Dia mila ananan'ilay olona zany ireo zavatra telo ireo dia afaka mamindra fo izy. Mamindra fo izy amin'ny olona raiky nanao tsy nety taminy. Amen.
Amen. Ia, makasitraka ny ravavy masy. Marina izany. Tena feno rehetra izay tokoa dia ny fitiavana. Ndao ary iza koa ny mbola manakavaly. Famindram-po. Iza avy ny olona tokony amindrana fo. Olona ohatra ny ahoana no amindrana fo. Izany rehetra izany afaka valitsika. Iza indray ny teny manaraka. Ia. Ny atao hoe famindram-po dia fahalalanao. Ianao aloha izany mila mahatsapa ny tenanao voalohany indrindra. Dia mila mahatsapa ianao an'izay zavatra hitanao ao anatin'ny fonao. Dia mila manome an'ilay famindram-po koa ianao amin'ny olona tsirairay avy na dia ataoko hoe olona tsy fantatranao niady taminao raha fa hoe sendra ny fanitsy teny an-dalana dia ohatra hoe mangarika anao na ohatr'izany dia tsy mila mampiditra ny fonao ianao aloto fa mila ianao mamerana azy mivavaka ao anazy ohatrany hoe mamerana azy fa tsy fantany izay ataony. Izay aloha izany hoe ianao ny fonao aloha izany mila jerenao voalohany. Dia mila mamindra fo ianao amin'izay olona rehetra manome fanatohana izany hoe manome fahatezerana an'ilay fonao izany. Dia ianao izany mila mahay mitondra ny fonao eo anatrehan'ny olona dia hainao ilay famindram-po izany hoe tsy mila mitazona lolo-po ao anatin'ny fonao ianao na aminiza na dia olona hitanao izao raha fa hoe mitondra basy eo amin'ny lohanao dia ny fonao no ampiteneninao mba amindrana miteny ianao na amin'ny fonao dia miteny koa ianao an'Andriamanitra amindra fo izy Andriamanitra dia ianao koa afaka miteny amindra fo ianao mamindra fo anao amin'izao zavatra ataonao anazy izao. Fa tsy mahazo mandoto fo na dia tsy miloaka raha ny vavaka miteny zavatra misaina zavatra ao anatin'ny fo. Dia ny azoko amidinana an'izy rehetrarehetra dia teneniko teo dia hoe ny fonao izany alohany mila jerenao voalohany dia ny fahaizanao mijery ny olona eo amin'izay manodidina anao ka ahafahanao mandray ny fon'ny olona amin'ny mampitoetra anazy anatin'ny fonao. Dia izay angamba ny azoko hanazavana anazy. Mila mahay mamey tena, mila nagnatsika koa zany fifehezan-tena amin'ny zavatra raiky. Hoe par exemple raha nisy zavatra raiky zany nanafitohinantsika zany ataony hafa, le ianao nataony zavatra io zany hoe mila mahay mamey tena zany, mila fehezina zany le tena. Satria raha tsy mafehy tena zany atsika olona anankiray zany tafa hoe tsy haiko manjary tafanao foana zany le izy. Mila voafehitsika zany le tenatsika dia sika pitonina eo amin'izay tonga moramora amin'izay le saigny hoe le fitiavana, eo amin'izay tonga le fitiavana, eo amin'izay raha hoe mitovitovy amin'le eo amin'izay nity le ahoana mahatrela azy le famindrafonao le olona raiky zany nanao tsy mety zany tsy manina fa avela fa tsy haiko hoe misy fifandraisany hoe famindram-po sy famelan-keloka asa hoe tsy haiko asa na mitovitovy le zavatra reo zay na tsy mitovy fa mila zay zany mila voafehitsika zany ny tenatsika dia mila mandeha sy makafaka koa amin'ny zavatra ray alohanao zavatra hafa tsy ataoko zao dia raha tsy voafehitsika zany tenatsika lafa tafanaonao foana zany atsika amin'ile olona manao zavatra tsy mety amintsika zany. Zay angamba ny azoko anizako le fanazavana teo. Amen. Halleluja. Ia, makasitraka antsika hatrany amin'ny fahazotoana mamaly ny fanontaniana tafiditra ao anatiny daholo izany fambarantsika izany. Izay ihany koa ny mbola manao tenenina. Efa tafaverina ny rahavavy tapaka teo. Ia, ndaholo fa nivany nisatra taneniko efa voateny teo. Ia, varavavy any aty Dubai inona ny atao hoe famindram-po ny atao hoe famindram-po dia raha misy manao ratsy dia tsy mamaly ratsy, misy miteny ratsy dia tsy tenenana ratsy izy izany hoe ny zava-tsaratsaratsy zany ninona zany ataony olona anankiray aminao dia
dia manana fandeferana ianao izany hoe tsy mahatsiaro ny zavatra nataony iny fa valiana soa izany ny ratsy. Izany hoe raha ratsy ny ataon'olona dia ny soa ny hamaliana anazy, tsy mitazona an'ilay zavatra ratsy nataony fa maneho ny tsara izany. Tsy mamaly ratsy ny ratsy fa mamaly soa ny ratsy. Izay ny azo atao koa izay hoe famindram-po, satria tsy raha olona iray famindram-po dia raha ratsy nataon'olona aminy dia valiany ratsy koa, fa rehefa mahay mamindra fo izy dia ny ratsy nataony valiany soa. Tahaka ny hoe Jesosy noho ny fahotantsika dia novonoiny izy nefa izy tsara, nefa izy nanombo ny tenany teo amin'ny azy fijaliana noho ny fahotantsika. Fony mbola mpanandratsika dia maty hamonjy antsika Kristy. Dia ohatran'izay koa izany tsika rehetra hoe tokony tsy hamaly ratsy ny ratsy amin'iza na amin'iza, na mahantsa na manan-karena na olon-dehibe na ankizy dia tsy tokony hamaly an'izay ratsy ny ratsy izay, fa valiana tsara foana izay ratsy mety fantatsika hoe ataon'ny olona amintsika. Amen. Dia kasitsaka ny tompona ndraikitra famiatsahana fanontaniana. Halleluja. Marina daholo izany. Izay ihany koa ny mbola hamaly. Natazana ny rafafiray teo nanokatra mikro. Fransy artiko aity. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny atao hoe famindram-po dia famelana ny heloka ny olona anankiray izay manao zavatra ratsy na aminao izany. Famelana ny olona anankiray amin'ny zavatra ratsy izay nataony. Izany ny atao hoe famindram-po. Dia famelana ny heloka ny olona anankiray izay tsy tanteraka eo anatrehanao na eo anatrehany olona hafa. Famelana ny heloka izany amin'ny olona anankiray manao zavatra tsy mety ho atao hoe famindram-po. Amen. Ia, makasitraka feno ho antsika rehetra izay namaly teo. Mbola misy ve? Mbola misy tehiteny? Ia, tsisy tsony. Eny ary misaotra betsaka sika rehetra izay nandray anjara teo amin'ny valin'izay fanontaniana napetraka izay hoe inona no atao hoe famindram-po. Marina avokoa ny voalazantsika teo, tsisy diso. Ary mbola marina mihoatra an'izany ny fahafantarantsika tsara fa isika rehetra io ilay olona tsy mendrika. Ozy ny ravafarany teo hoe olona tsy mendrika ao anatrehanao famindrana fo. Isika rehetra tokoa eo anatrehan'Andriamanitra dia manana an'izay sy famendrena izay daholo. Fa nefa amindrano fo mandraka androany sika dia mbola omeny fofinaina afatsika miaina eto tany. Raha ny hadezosika sy ny hadalana samihafa izay ataotsika dia olona tsy mendrika ny hiaina intsontsika, olona tsy mendrika ny tiavina intsontsika. Izany hoe ny olona amindrana fo zany olona tsy mendrika, fa amindrana fo mba ho mendrika. Tendra vavy teo hoe sika nanao ny hadalana ny fahotana sy ny sisa, nefa Jesosy nisolo tena sika teo amin'ny hazo fijaliana. Hitasika amin'izay ny olona tsy mendrika isika, fa misy olona iray izay misolo tena sika, izay manao sakrifisy ny ainy, satria sika ilay tsy mahazaka an'izay. Raha ohatra ka isika natao teo amin'ny plasiny dia tsy vitatsika. Izany hoe tena ilay olona tsy mendrika no mena an'izay famindram-po izay. Dia fataro izany hoe itsika io misy olona iray tena tia be tsika ary mandraka androany dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Mbola miaina, tsy hoe akory ny hoe tsy nandrana fo ireo olona efa maty. Io hoe saminy amin'ny tondrany azy, izy ny tompony aina dia izy ihany koa ny maka azy amin'ny fotoanany. Fa zaho sy ianao matoa mbola afaka miaina androany dia famindram-po. Inona izao ny hadalana tsy efa vitatsika, inona ny karazam-pahotana tsy efa nataotsika, dia voatanisasika rehetra teo hoe fitiavan'Andriamanitra sika
ny famindra-po amin'ny olo-kafa, ny famelana ny heloky ny hafa, ny fandeferanao mitsirary ny eto an'olona aminao. Zany rehetrarehetra zany efa endrika famindra-po, zany hoe le olona tsy tokony namindranao fo misy zany no anehonao an'izay famindra-po zay mba ho mendrika eo anatrehanao le olona. Dia mila haitsika ny manatanteraka an'izany eny amin'ny fiarahamonina eny, satria Jesosy tenany aza nanao an'izany noho ny amintsika. Dia tsika koa zany manao an'izany noho ny amin'ny Jesosy, noho ny fitiavanao n'iny olona iny, na tsy mendrika aza ny ataony ianao dia amindrao fo izy. Misy olona tena hoe nanao ratsy ianao, tena hoe raha ny zavatra nataony zany dia ozy ianao za tsy resaka amin'iny intsony, za tena tsy te hifankahita amin'iny intsony. Fa iny olona iny mihitsy ny mila hitanao ary mila iresahanao ary mila anatonanao dia mifona aminy ianao. Ilaitsika mihitsy zay ka okara samy ahay anatanteraka an'izany fomba fiarahamonina amin'ny hafa zany endrika famindra-po fataky ny toko amintsika zany, satria izy no mamindra fo amintsika. Dia andao koa tsika mahay mamindra fo amin'ny olona hafa ihany koa. Amen. Eny ary isaorana ny tompony amin'izay fanontaniana, misaotra anareo ihany koa izay namaly teo tahiny taom-patrana ny antsika rehetra. Amen. Inona no atao hoe